Anisan'ny asa ambony ny asa famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra noho izy mampitombo ny toe-karena malagasy. Arak'izany, ny fampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia antoka lehibe hiadiana amin'ny fahantrana eto Madagasikara. Maro ireo tanora ny tsy anasa, tsy nahavita fianarana nefa manana finiavana hivoatra. Manome tosika azy ireo ny fandaharana asa Forma Prod izay eo ambany fiahian'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aron Jona izay vatsihan'ny Fida vola. Tetika asa iray mampiofana ireo tanora 14 ka hatramin'ny 20 taona maniry ho lasa matianina, teknisianina na teo mpandraraha amin'ny asa famokarana. Hatramintsika amin'ny teny izao zany dia eo amin'ny tanora 7,9 io no efa vita fiofanana, dia misy eo amin'ny 2,3 io zany mbola hofanana raha toa ka raha hetsy ny tanjona zany hotratrarina amin'izay. Ankoatra ny fampiofanana an'ireo tanora ireo moa zany dia misy ny fanohanana azy ihany koa amin'ny fidirana ao anatin'ny sehatry ny famokarana, dia ao anatin'izay ny asa tanteran'ny Forma Prod dia ny fiarahana, ny accompagnement izahay, dia eo ihany koa ny fanomezana an'ireo tosika entina mampiatra sy entina manomboka an'izay asa tanterana izay. Hatramin'izao aloha zany ny tanora nahazo an'izay hoe fiarahana izay tamin'ireo ilay tanora 7,9 nahazo fiofanana, dia eo amin'ny 10 eo zany no efa nahazo an'izay tohana sy fiarahana izay. Anisan'ny sitraka ny fiofanana ho tantsaha matianina i Rasilovinjatovo Aina Sarobidy izay lasa mpandraraha ka mitantana ny MFR Antsorobe izy ankehitriny. Za zany anisan'ny ankizy nitohanan'ny Forma Prod tamin'ny 2014 zany afaka baka, dia efa nanam-paniriana ny ho lasa teknisianina 2016 zany naheno an'izay dia nakao ambroan'ny Forma Prod tamin'izay, dia nisoratra anarana, dia nisy ny entretien natao, dia voalaza moa hoe manao concours voaray zany tamin'ilay entretien dia manao concours eny Bevalala, iny hoe fianarana. Dia rehefa nandeha ny concours dia anisan'ny afaka concours Soamatsara, dia nianatra teny Bevalala nanomboka 2016, 2017, 2019 zany telo taona, 2019 no nivoaka teny décembre 2019. Dia tao aorian'izay nananeritreritra hoe raha misy ny asa azo atao afaka miasa aty amin'ny toerana niangana aty Antsorobe ihany, dia misy ny stage izay nataoko tao, zany hoe nisy hoe mandray stage ny Forma Prod, dia nandefa dossier moa dia nanao stage tao nandritra 3 volana nanomboka février dia tapitra volana mai. Dia tao anatin'izay volana marsa ny MFR Antsorobe no nitady hoe directrice, dia nametraka dossier tamin'izay dia mba voaray Soamatsara dia directrice ny MFR Antsorobe za amin'izao fotoana izao. Ihany koa dia niofana teny amin'ny FIFA Bevalala ary notohana ny fandaharana asa ny fianarany mandra-pivoankazo ho lasa mpiompy akoho manatody lava, matianina sy mahavelo-tena. Niofana ny momba ny akoho manatody lava sy tany amin'ny FIFA Bevalala. Ny vola azo tao anatin'ny vola avitra no nangonina natao tao anaty boatin-drakitra noentina ny angana voalohany. Akoho 520 isa noentina ny angana. Io no ezaka voalohany tsy maintsy natao. Ny ezaka sy nanao compte izahay dia tsy maintsy nofianoko 100 lay akoho. Izay vola efa azoko tao amin'ny resaka vola avitra. Miisa 304 ireo tanora nahazo kit de démarrage. Anisan'izany Sylviana sy Noeline izay efa navita nanangana ny tetsik'asan'izy ireo. Efa nahitany taty aoriana zay dia nisy ny fanentanany Forma Prod teny atoerana. Dia ny fanentanana nataony teny zany momba ny fambolena, momba ny fiompiana kisoa sy ny fiompiana akoho gasy. Dia nahaliana anahy tamin'izay zany dia ny fiompiana akoho gasy satria iaho efa miompy akoho. Mba hiofagno zany mba hatombo koa ny voka sy akoho efa ompiako ao zany mba hita sy maromaro koa. Dia namoka sy akoho iaho amin'izay rehefa avy eo akoho 50. Dia noentiko namonjy foara tany Antananarivo zay. Dia namarotako ny ray taminazy
iray alina, dia 5 arivo sy iray alina, dia 4 arivo sy iray alina. Dia ny vidiny akoho tamin'izay zany eo amin'ny 20 pesa mahery eo ny vidiny akoho no entiko tany tamin'izay. Dia tamin'ny 2020 koa iaho namokasy akoho koa. Namidiko tamin'ny tanora. Nidin'ireo amin'ny forme prod zany namasena ny tanora ny Zaramatohana. Dia efatra hesiko ny vidiny akoho tamin'izay. Dia ao anatin'ny taona iray zany aho mahazo vola 5 hesy tapitrisa. Dia efa nahavita trano aho zao amin'izao. Dia taty afara amin'izay dia nisy forme prod ny nampiofagna ny tanora tan-toerana dia nagnano satria io no tegna mora atao sady mora ondrana zany le vokatra atao. Agnatin'ny taona araiky boko za mahavita 2 arivo fototra dia 500 ny andafosako ny iray amin'ilay zanajirofo. Eo amin'ny 3 tapitrisa isan-taona le vola azo. Ankoatr'izany dia maro ny ivitoerana narenina sy natsangan'ny fandaharana azy izay mampiofana ny tanora ho lasa tanintsamantianina toa ny CFA Anjepy ao amin'ny komuna Manjakandriana izay notohanan'ny forme prod tamin'ny taona 2012 sy 2000. Tovavy nivoaka avy tamin'izany ivitoerana izany Sonta niofana momba ny fiompiana kisoa izy ary ankehitriny 12 ny kisoa ananany raha niainga tamin'ny zana-kisoa 3 izy teo aloha. Nanatanteraka ny fiofanana roa taona tao amin'ny CFA momba ny resaka fambolena sy fiompiana. Nanao ny tetikasa koa ny 12 Novambra 12 sy 2 arivo. Ny nanomboaka an'izany dia kisoa 3. Nomendray aman-dreniko ireo dia ny sakafo moa nanao fisamborambola. Ihany koa nisy ny akoho enina 5 vavy dia 1 lahy. Ireo no nentiko nampivoatra ny famokarana. Ny asa fiompiana sy fambolena tena mahavelona. Ivitorana tsara izy dia mahavelona fa matetika indrindra ho antsika tanora misy ny miteny hoe ohatrany hoe atao ambaniana raha vao resaka fiompiana sy fambolena fa rehefa ivitorana io tena mahavelona. I Lancia indray kosa dia niompana tamin'ny fiompiana bitro ary niainga tamin'ny vola 3,000 ariary izy. Ankehitriny efa miara-miasa amina hotely any an-toerana izy ary mamatsy bitro azy ireo. Le bitro moa araka amin'ny bitro azy dia mitera bitro miteraka isam-bolana. Dia izay ny antony varotana azy matetika. Zany hoe lalam-barotra an'io isaky ny efa bolana zany. Efa bolana mivarotra le bitro. Dia efa misy ny hotely mpandray mivokatra. Dia misy koa ireo orinasa, dia misy moa ny olon-tsotra tsy voafetra. Dia zany hoe ny le hotely maka foana izy raha isan'andro ary fa tsy voatery. Fa ny anaty efa atao courant isaky ny efa bolana. Ankoatran'izay moa efa zao sahady dia efa mieritreritra ny famaranana ny fandaharana asa zany izahay dia tokony efa manoratra ihany koa ny paikady entina ataontsika hoe mampitohy sy mampaharitra n'ireo vokatry ny asa izay notanterahana. Anisan'izany ohatra ny fanomezana ny fiofanana eny anivon'ireny fitoeram-piofanana na izay ataon'ny mpiany tanora. Eo ihany koa zany le fanohanana voalazako teo dia nojerena zany ny fiara-miasa miaraka amin'ny FDA ohatra, fiara-miasa miaraka amin'ny commune, ny région sy ny sisa sy ny sisa.